Eny tompoko lahy, eny tompoko vavy. Dia faly manolotra ny arahaba mba hampirarin-tsoa amintsika menakavy atao ihany koa ny soavatsarate n'Andriamanitra amintsika rehetra. Tafahoana soamatsara samy salama indray amin'ity alahady hariva faha 20 ny volana Novembre ity. Alahady izay atao hoe andro velona aty amin'ny volana feno manana satria vao tamin'ny zoma teo feno ny volana mbola tena andro fanaovan-javatra tsara zany ho an'ny anio ny fandehan-javatra rehetrarehetra le fa mahazatra moa le miteny le hoe ny adikile. Rehefa reny efa tsy adino fa manaraka ho azy rehefa feno manana ohatran'izao ny volana efa samy mahalala isika efa natory teto foana tsy tapitra mihitsy ny fotoana rehetrarehetra hoe aiza ny fandroana, inona ny tokony atao, inona ny ampiasaina, inona ny ahoana, mahafinaritra fa tena efa betsaka no mba mahalala n'izany atao hoe hasina maha-olona, hasina maha-izy azy zany. Dia zany ihany koa ny antom-pijoroantsika eto izay kely mba vita eto dia mba ataonareo tahaka ny lambolamon-tsakomoka sitrany ay vaza mihetsika dia efa mba samy mba manitatra ny azy arak'izay tokony ho izy fatandremy fotsiny makany amin'ny lalana tsy izy tsy mivoana mifenitra efa mifanekena isika rehetra dia ny fatahorana an'Andriamanitra izay nahary fanajana ny razana masina ny ombonana, fatahorana ny ray aman-dreny miteraka, fanajana tanteraka moa zany le fatahorana tsy hoe horera be akory ny ray aman-dreny hoe horera be zany Andriamanitra zany hoe matahorana Andriamanitra hoe vangany Andriamanitra reo horera tsy zay le izy fa hoe le zavatra rehetra ataonao dia hoe mba matahora fa misy zany Andriamanitra aza manao ny tsy mety aza makany amin'ny lalana tsy izy fa misy manana fomba fijeran'izany mantsy hoe mba matahorana Andriamanitra rehefa tenena zao fa ny Andriamanitra langa horera dia hoe atahorana tsy dia zay loatra izy fa hoe le zavatra rehetra zay atao Andriamanitra mahalala ny apotsy milokany ambava tsy tonony ny atsaina tsy ambara no avy taonany hitany taonty no avy rapitsy efa fatany androany fizy mandahatra ny andro rehetra mifandimika zay le hoe mba matahorana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay atao. Endrika le fanahiny olona ihany zany satria le fanahiny olona dia hoe le fanahinao efa ao anatinao izay mipotra amin'ny toetranao ivelany ety izy ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao dia ino no hitsaran'ny olonanao hoe tsara fanahy iny, malemy fanahy iny, mora fanahy iny, ratsy fanahy iny olona iny tsy mba fiaraka iny, zay le fanahy efa nilovaina hatrany amin'ny razambe dia hitarina makaty aminao taranaka iny le raha mikorina ao anaty efa be dia be mivoaresakantsika mahakasika an'ireny hoe tsy mety manome raha, tsy mety mampiditra raha, tsy mety mireny mivarotra volo, tsy mety reny ihany mitovy amin'ireny hoe mivarotra tova sy mangalatra tova sy mitariny reny ihany nge zany hotafady dia efa tsy mety zany raha ny hotafady koa moa no resahana dia ohatra izao zavatra rehetrarehetra iainantsika izao firy-taona zay no nitatatatana an'izany teto hita hoe misy ihany le fahatsapatena fa le fandraisana andraikitra tsy misy tena mahasa betsaka ihany koa mbola matahotra moa zany satria eto amintsika vao mitady hikofoka kely dia heverin'ny olona fa zavatra hafa foana zay no dia ho ataonao raha vao ianao manomboka mitaonataona olona kely hanao zavatra dia lasa ohatrany hoe manao ohatrany rafotsy be very atikena ihany ty hitoetra amin'izao very malemy nefa hitoetra amin'izao very malemy nefa raha hitsangana menatry ny olona dia lasa manahirana be zany le fiainana eto Madagasikara hotafady ozy azy satria zao tsika zao miaraka mahita ohatrany tafika andrefa tanàna hitany maso reniny sofina miariary tahaka ny vai akandrina sady marary no mahamenatra ity zava-misy eto amintsika eto ty satria tena Madagasikara manontolo amin'izao zany dia tena atao hoe ao anatina fijaliana tanteraka mirehatra tanteraka ny nosy tsy mitsahatra ihany ty manosy mena ity ny doro tanety, ny hafanana be migaingaina, ny faharitan'ny rano, ny karazany zavatra rehetra zay tsy manjary eto amin'ny fiainam-pirenena fanampin'izany ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahavokarana, ny tsy fetezany zavatra rehetra atao dia miariary fa tahaka ny olona hitoerany tsiny tokoa isika. Tahaka ny ahoana moa zany hoe olona hitoerany tsiny? Ry zareo pikabary reny rehefa manohatra ny tsiny dia naka n'le fahendren'ny tolo izy no entiny nanoharana ny tsiny hoe fa inona moa ny tsiny.
hoe nitsiny dia tahaka ny sonjom-bazimba adina manapaka angady rofina mandrovotsibika lolo avina mahasola aloha sakelehana mahakelila hanina mahabangaridana atelona mahakenda any akibo mampiolatsinahy babena mahafola damosina trotrona mahavakitratra zany hoe loza tanteraka zany le tsiny mbola nisy ny teny any le hoe tahaka ny akondro maninona moa izy zay tahaka ny akondro bazimba ho izika tsirihana mahagomaso raisina mahaboka tanana zany hoe tena zava-doza zany tsy le vazimba ny ratsy na hoe le zava-bazimba ny ratsy fa ianao ny tia kitikitika zay le hoe tsy nytaninay eno saro-javatra fa nareo ny tia katsakatsaka fa ny aty e lala malama tsy azo hitratrevatrevany ny aty e rary vato andohalika tsy azo anaovana dingan-dava zay zany le izy ka ho tainao fady le zava-bazimba dia mitoetra any aminao ny tsy mbazimba dia reny efa ny raha antsika nahita reny any le izy hoe zay mbola nietraketraka aloha hatreto mbola tsy nisy ny ala mainy zany fa dia mitotona any amin'ny avy koa ny zavatra rehetra zay tsy mety miara-mahitsika reny hoe namoa ny biby mbazimba hony ny olana hony ny tendany namoa ny tarondro mbazimba hony tarondron-javatra dia zay nahazo an'le tarondro nahazo azy mifandehany mitovy amin'ny famindrana tarondro ny ratsan-tanana mitovy amin'ny ratsana tarondro tsy mbola nahainao aloha hoe ny lelany koa mivoaka be ny sambotra lalitra fa reny dia efa hotafady amin'le fikitikitihana an'le zavatra le vazimba le zava-manakasina zany le tena tiako teneniny dia ohatra zay angere olona ty tanindrazany ity e ity ho mitovy amin'ny omby be matory dia tamin'ny lalitra te hitsetsitra eo dia mitsetsitra tamin'ny kongona miditra eo dia miditra dia mikapoka fotsiny amin'ny rambony le omby dia ailony kely amin'ny tandrony dia kitihany kely amin'ny lelany fa ho avy amin'izay tsangana tanteraka teo le omby dia ho zava-doza no mitrango dia ohatr'izay ty tany ty zay zao karazana zavatra be dia be zay miatra eto amintsika zao hoe hitoeran'ny tsiny tsika inona zany hoe olona hitoeran'ny tsiny zavatra rehetra zay atao tsy misy manjary avokoa ny zavatra rehetra zay atao dia tsy misy manjary avokoa ompiana omby de ronina ompiana akoho maty mibarika ny asosoka maty maso ny ambolena tsy maniry ohatra zany le zavatra hitoeran'iziny dia ohatra zay zao mahazo atsika zao mivoaka maraina tsy lasa lavitra ohatra ny akoho fotsiny miodina eo ihany dia miverina tsy mahita vahaolana satria nahoana zany le hotafady zay ny ainatsika teto amin'ity tany ty tena safidiko mihitsy androany tena amerina tsara aloha fa ny mpanaraka ny fandarana moa mitombo-dalana oatra ny diana andrina mitombo isan'andro oatra ny kibo mibevoka averiko tsara mihitsy amin'ny tena loniny hoe inony zany hoe fa aiza miaina teo amin'ny taolo malagasy aloha ka nahatonga azy mitandrina n'ireo zavatra rehetrarehetra ireo fa maninona zany tsy tandritsika amin'izao dia zao manjoa atsika aza tenenina mihitsy hoe fandarana efa ndresahako izy tina zavatra fa matoa mbola zao le zavatra misy mbola tsy tafita any amintsika tsara le afatra dia mamerina indro manany antitra ole nytanika hodinanto ny afatra le mpandoko rofity mamerina indro manantitrantitra dia mivoatra foana ihany tsika ary ilaina ny manao diatana banjinina ny hoavy todiana ny lasa aloha tratrarina ny tratra aoriana andrasana fa inona moa le hasiny ty tany ty dia zany le zavatra rehetrarehetra mila ifampiresantsika atsika olona mitaiza taranaka ho atsika zay mbola vo hiteraka vo anatokatrano atsy originatsy reo taranakitsika ireo ngeny tena hijaly be dia be ngeny zavatra tsy ho hitan'ireo taranaka ireo tsony be dia be ny zavatra tsy ho fantatra ireo taranaka ireo tsony ary indrindraindrindra ty isika tsy mahalala ninninina inona mba ho tantaraina amin'ireo ankizy ireo iny no ho tantaraina amin'ireo zaza ireo ratrizay pataloha kely miborotsaka kely miaraka amin'le kopombolo oatra miborosy nifipotika zany sisa no resahana amin'le taranaka tsy manana nininina ho apetraka ntsony ianao tsy manana nininina ho tantaraina tsy manana ninina ho ampahafantarina mba hitandreman'ireo taranaka ireo nefa ireo koa azadino fa ireo dia taranaka miverina réincarné avy any amin'ny razambeny avy any dia eo amin'izay izy le latsaka nelanelana oatra ny kaka manao boka misarika ena misarika ihany fa tsy mitondro manao boka mihina kitoza amin'ny finanana lavorary fa manala kaka ady mafana zay angele izy dia renitsika zao mahita za zany tena hoe tsy te hanana heritreritra ratsy mihitsy afa tena miezaka be manadio ny saiko
kanefa ohatrany tsy mety ihany fa mitongilana ihany mizanany ato-dohako makany am'le hoe tena misy olona faran'izay tsy vanona kosa raha nga tena maniraka mihitsy anao an'ireny zavatra reny e tena marina e hoe fa maninona raha tanety hitrebonina ny ahatra ireo fa ny omby ny eritreretinao manina ka tsy le tapy tanety be ry le may fa maninona ny ohatra hoe nialana karafantsika niala be amin'ny mandraka fa maninona noho ireny hoe tranomasina ny fasan'andriana sy ny toerana misy ny mpanjaka reny ny may zay zany le zavatra tsy azoko ao anatin'le izy nefa mbola misy olona manana eritreritra daladala ihany hoe resaka kely tanety mba ampitsiry ahatra ireo fa ny omby fotsiny ake ny antony andorany olona tanety tena tsy mety ane zany e ny anarana taloha foana kely hoe zay mandoro tanety mandoro tanindrazana de le izy lasa ohatrany hoe mijanona vava fotsiny de mandraka ty ny androany de hoe ray ny tratra nandoro tanety ray azo eritreretina ve zany ka iny moa zany aloha efa iny aloha ny zava-misy efa may reny zany tsy tafaverina aloha zany zay may a fa hoe inona no mba tena tokony atao aiza iza ny tompony andraikitra manoloana n'izao zavatra rehetrarehetra zao mba tokony hanao zavatra ary tena hanao amin'ny fo fa tsy hanao amin'ny fireharihana fotsiny anao matina dera sy laza sy voninahitra obin'ny olona kely indray mandeha sy indroy te havana kely eny andalina de zay fa hoe tena mba hanao amin'ny fo marina ary tena olona ty tanindrazana marina iady ho an'izany zavatra zany zany zao le ifampitediavana eto satria zany le izy efa tsy mahataitra tson'ny olona zany maindray hony e mananina hony e de ohatrany hoe njola maso mialaina efa zava-panaony io zay zany le izy de jereo tsara nefa ampifandraiso am'le resako tery aloha teo hoe tahaka ny omby be anankiray matory ty Madagasikara ty de le hasin'le omby mihitsy no hitsangana de ohatra zay ty tany ty zao izy zao hotaitsika mitokony amintsika ny natiora menimenina ange tsika fa tsika ihany no manao an'le izy efa miteny ihany amidona ny orana e firy volana meloa zay nefa nylazako an'izany ajanony mipaibato ajanony mampiady kanety io ajanony ty petankenareo ty loha am'izao fa miandrasa ndray fotoana vaky fady any amin'ny fararano any amin'ny volana avril any nareo manao azy na any amin'ny volana me any ny vaky fady manomboka midina eny an-tsandray ny omby rehefa mamaky vala midina valam-pariny omby any ndray nareo zany zay vao tokony lalao andray fa zao nga misy mirarahany zany e oditsokatra latsahan'ny varatra ka eno zany ry azon-damosika tsy mba misy tonga saina amin'ny zavatra ohatran'izany mihitsy ve tsika hoe ore olona sao de mba tia marina ny tsy mampety zavatra fa aloha ty ajanona na aloha ty atao an'izao na aloha ty atao an'ry zay zany le tsy azoko ahoana inona amin'ny fotoana manahoana vo iandry vo hoe lavanandro manao afo roborobo fa andro amaizan-trano vanao afambilany kely fa zavatra efa tokony mba miatra efa hatrany voalohany izy vo nanomboka nitsidika ny septambra ka roy kely ny fandarana Havotafo nataontsika teto ary ty fandarana Havotafo ty de miparitaka manerana Madagasikara manerana n'izao tontolo zao be de be mipijery an'ity fandarana ty fa maninona ny tsy ampiarina lizy ary na tsy ampiatra aza ny vahoaka aiza ny tompona andraikitra fa nareo fantatro fa mpijery an'ity fandarana ty tena fantatro loatra tsy azonareo laviny zany fa maninona ny tsy mba miatra zany zavatra any hoe iza mba afaka mandinika an'izany hoe fomba amampanao ao aminareo ambonimbony ao alalana hoe zao avy ny fady miatra eto de miaina ianao nge raha hoe miaina am'le mahagaso ho any ianareo mako ny sainareo koa efa simba zany le taranaka zany e de raha vao hoe miaina am'le mahagaso ny olona de mifetreretan'ny olona zany ohatrany hoe tena miverina miaina ny anaty lavabato ve zany de ohatrany hoe miverina le mbola tsy miakanjo ambony fa misalaka kely de mbola tsy mampiasa tondeuse sy entindray fa mbola vela irakaraka volo be ve zay zany mifandraisan'ny olona n'izany hoe miaina amin'ny maha izy azy tsy misy firenena mandroso anefa zany ake zavatra efa laninareo tsenjeny zazakely firy taona reny aza may an'izany tenintsika eto zany foana e ze firenena rehetra tsy mitazona maha izy azy aza manantena fandrosoana na oviana zay
resaka mibetsaka de ronono atavy sy abobo tsara lahatra fa tsy misy fandrosoana azo atenaina za mihitsy rehefa tsy miaina amin'ny maizy azy sy mifototra amin'ny entin-drazany aloha ny firenena ray. Jereo ny sinoa, jereo ny arabo, jereo ny karana, ze olona rehetrarehetra mbola mitana ny fombany de mandroso. Ny fandrosoana sy ny teknôlôjia sy ny rivotra hafa ivelany atao zay ifanindranan-dalana aminy rehefa tsy manohitohina amin'ny fomba sy ny fady tairo andeha mikitikitiky amin'ny fady asory faty any zay fotsiny lizy ka inona ny sarotra amin'izany. Ataontsika fiainana ohatra amin'ny fiainana isan'andro fotsiny lizy amin'izay fotoan'izay kosa nefa misy lalàna entitra be tena miatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Fara mbola reto zanam-piangonana kely maniry ohatry ny anany reto koa aloha zany mbola eto de tsy hitako ihany zay hoe ahoana mahagaga anahy ahoana nga no mahazo alalana hanokatra tele sy radio foana reny olona reny, zay olona tsy manao afa-tsy ny amotehana ny tanindrazany sy ny asan'ny taranany anaratsy sy analika amin'ny fomban-drazany fotsiny. Zany ange tena atao natory teny ataony ao navavaka ataony ao de ny anambany an'le fomban-drazana ihany ny tononony ao fa nga zany tsy mba nisy lalàna azo mifanarahana. Fa maninona ozy ohatra zao hoe fandarana ohatra n'izao fandarana tena mba miresaka ny fomban-drazana fa maninona tsy zavatra miresaka n'le asan'ny tanindrazana anao atao miroborobo be deabe eraka ny fahitalavitra sy ny hainao manjery tsy tereko aloha ny tompony satria manana ny fomba fijeriny izy. Fa na izany na tsy zany samy mba mahatsapa kosa tsika menakavy fa misy zavatra tena tsy mandeha eto tsy mety eto. Manevokevoka be ny hafanana eto Antananarivo tsisy tsy mikaikaika ny olona zao nandritra ny ty herinandro ty indray de nilaza ny avy eo amin'ny sampany mpamantatra ny toetrandro fa hoe ho tafakatra hatrany amin'ny 1.7 degré za 2.7 ny faritra farany mafana indrindra eto Madagasikara. 1.7 degré anao any akamora fa raha n'olona ka sarotra ozibonia zay nge io e. Ho anareo eto Antananarivo zany ho atsika eto Antananarivo efa tafakatra any amin'ny firy zany tsika efa milalao manodidina ny any amin'ny 30 any ange zany tsika 30 tonga am'izany ve Antananarivo hatramin'izay zao tsika mikaikaika nahoana jereo tsara rehefa mifonareo amin'ny maraina zavina be tsy fakahitana fa tsy zavina iny fa efa le setroko le doro tanety mody masoandro amin'ny ariva mirehatra mena be tsy hita hoe ahoana setroko le doro tanety feno manana ny volana tamin'izao many arana hita tsara n'iny tsika setroko reny tsy vitan'ny fangorahana fotsiny le izy hoe ndry fa le zavatra misy etsika takina avy any amintsika tsirairay avy tady dio tsara fa zavatra kely tsapozina ohatrany hoe fako kely anankiray arinao fotsiny ery ange de ampy raha samy manary fako kely ohatrany iny dolo de manetsina tatatra rehefa manetsina tatatra de inona tonga am'izay ny aretina isan-karazany tonga fofona maimbo be miakatra tanàna am'izay keo ny voalavo de tsika ihany ny vo de avy eo misy olona tsy ampisaina indray teny hoe le fikitikitihana razana mahatonga ny voalavo mianika mahatonga pesta fa resaka kely ohatr' zany le izy afaka mitentsika hoe zay anina kely iny koa ve fa iny le zay anina kely iny koa le erikerika mitambatra erikerika mahatondra drano sy biriky mitambatra mahavita trano lasa tsy misy tsony zany le tena hoe fitahina voajanahary tonga vanim-potoana ny orana midony ny orana ry amin'ny tapaka ny oktobra rehefa midony ny orana any amin'ny tapaka ny oktobra aizy zao zay orana hatramin'izao tapitra ty ny novembre impiry nisy orana zay teto Antananarivo de mba orana nahavoto tany tena nahatonga am'izay ilavana azy ve impiry nisy orana zay manerana amin'ny faritra rehetra any ambanivohitra be fambolena nahavita ve fa jerevy ny ataon'le natiora amintsika migrevy de migafy vo midony ny orana jereo reny nahazo ny tany amin'ny faritra tany fotsy samy votry hatrany ambany tonga de avandra be tsy levina firy andro eny any ny avandra hitanareo lasa any am'le toerana tena misy mifambolena zany no hoaniny fatezeran'ny zava-masina zany noho ny le hotafady ataotsika mbola misy miteny any hoe mivavaka mifanafodika ianao na ivavaka maraitsy ariva ivadika raha eo aza ny ranomasonao rehefa ianao manao ny tsy mety tsisy dikany io e tsisy dikany io fa aza mety etra hitsara velatsia amin'Andriamanitra fa ny nataotsika ihany no mivaly amintsika
zao zany zao jereo re mipanototra lalana eraky ny lalana ndray ohatra zao ny tena hitako zany a iny aksa RN7 iny de misy andreny la kizikizy kely re manotonototra lalana reny a jerevanay ny rano rehetra any ambany tetezana maina mangetana tankina tsisy tsy volatsony zany zao ny tediavin'le olona le manotonototra lalana kely reny fa rano tena rano zany hoe zany ho atsika rehetrarehetra le mpandeha lavitra de rehefa mbanina zany de raha misy ny azo atao mba mivatsita voangin-drano maromaro de meo rano izy fa raha me vola azy ianao ariary zato roanjato na dimanjato na mety ho arivo tsy azo rano akory fa mivatsita voangin-drano maromaro de mba zarao rano izy e zay le zava-misy mba endriky le fifanampiana aloha zay fa ty zany efa atao hoe voikava mahatratra iombonatsika menakavy zao tsy maniry loza fa raha tena ho latsaka eo indray orana io ivadika zavatra hafa tondra dramo be indray no ataony satria migafy amintsika ny natiora migrevy izy mitokony izy ohatra atsika mba mahalala nona ohatra atsika mahalala tezitra ohatra atsika mahalala malahelo satria pite atsika daholo le momba azy rehetrarehetra ny sosikevitry ny namana anankiray zay sosikevitry balita hitako hoe tsara hoe ho atsika zay mandeha de efa mba samimba mitondra vo madinika ho afafy hazoazo ambolena de rehefa mba mandeha eny am'izay ale atsika rehetrarehetra eny de afafazo raha samy mba manao an'izany daholo ihanytsika fa tsy iandry an'le fikambanana isy hotely indray hoe na amboly azo sy ny anina raha samy mba manao an'izany tsika atao avitra ihany atao mba tokony ety ihany na kely aza samy mba manao zay manandrify akoatran'izay reto mpikapa ala mpikapa hazo indrindrindrindra reo hazo ala reo zay tsy mety tapitra mihitsy fa io moa zany hoe lalana hitan'ny totozy tsy hitan'ny voalavo ninninona zavatra apetraka fa misy foana ihany ny tafavoaka misy foana ihany ny mahita lalana ohatran'ireny hoe midiny sisy tany fa misy olo lefa any an-dafy voakako tsika fa ahoany ty nefa sisy tany midy ary zay no lazaina mipetsy ny maro ohatran'ireny hoe tsy misy mivoaka ny entana verena any na tsisy miditra ny entana verena fa misy lasa ihany eo ohatran'ireny hoe masika be ny mpiandry sisy tany ka ahoana ary zany misy zavatra tonga any ivelany de mody any vao hoe tratra de avy eo de tsisy toy antso fa sa maty mangina atao otrika afo any inona dolo zany e zany karazany zavatra mitranga eto amintsika daholo ka hotafady zany tompoko irezaka tsara n'zany a efa ndresako te ty mifatezerany zava-masiny ty fa tsika moa taitra ny olona tsy mba taitra rery vao mamaky takotra so de mba fotoana e tokony mba eritreretana ho ampidiriko kely zay resaka zay rehefa aveo ho ampiko am'izay fanazavana tokony ananina rehetrarehetra fa enjana ny zavatra miandry atsika eto enjana ny avandratra am'izay raha tonga mitatao eo ambony eoko ny avandra zavatra voajanahary de tsofina to any amin'ny tany tsisy vary any amin'ny tany tsy maniry fambolena de mikisaky ny avandra de miala reo amin'ny faritry baipasy eo amin'iny inona moa zany eo amin'ny gazety nomena tsimo kely amin'iny lalana mahazo atrery amin'ny sampanana hoe nifary iny ray aman-dreny be mbola ao ngamba zay rangahy zay am'izao raha tsy diso ray aman-dreny be any amin'ny 5 taona 9 taona any izy raha mbola velona am'izao no ny tantara tamiko fa hoe tam'izany ozy mbola hitanay a fa vary ato de vary ato maniry eo amin'io baipasy amin'io le tambary be eo amin'ny ilany atsinanan'ireo zany miraraka ozy ny avandra tsy misy makany naty fambolena na sombony aza fa eo am'le valapari eo ampivoany daholo no niraraka zany le fifehezana azy fa ny atsika tsy hitako zao inona ny olana am'izany fa voaresahana kely hoe ndao anao ody avandra anompo sampy asantevoly tsaraky ny sitrapony jesosy tsaraky ny baiboly tsaraky ny zao azonareo zay le olana nefa maninona zao le mba nanao ody avandra mbola tsosendra mpanao ody avandra ratso hoa de ny anao rery ny tsikitiany de ny olona rehetra arovany
dia tamin'ny avandra dia ao aminao daholo no mitombo dia ho hitanao tsara zany hoe tsy araka ny sitrapony Jesosy dia asa ivavotan'ny Jesosy nao ny avandra fa tsy avy ny io na fambolerana raiky apoka amin'io arafatra vary akotro tsy vitany fa io rehefa zay aloha le fombany dia zay le fombany natiora ara-bojanahary nataon'Andriamanitra ke za fa tsy tsika ny nanininy Andriamanitra ke ny nameny ody avandra ny zanany voalohany tao akaratra tamin'ny fotoana nandrom-pahan'Andriamanitra ny vary tamin'ny alalan'ny avandra satria nangalatra vary andrenakotrony tamin'ny fotoana talohan'ny nanaovana santabary tao ambarin'andrenanahary tao akaratra dia Andriamanitra nge ny namaritra hoe farito amin'ny tilo ny taninareo zay misy amin'ny vary ho anaovana fomba fa zay vary ivelan'izay tsy manaraka fomba vary alatra nangalatra andrenakotro nakamila saziana dia nararaka Andriamanitra ny avandra Andriamanitra ihany nanoro ny ody avandra satria nangalatra ka le toe-tsaina mangalatra ny tsy nety tamin'Andriamanitra ka zany tsy misy idira mihitsy zany hoe baiboly sy ninona zany aloha tena fomba ny resantsika dia maninona zao zany fa le toe-tsaina tia manimba atsika moa zany tena mbola hitako hoe ho sarotra aloha zany raha ho atsika gasy a tena mbola sarotra le toe-tsaina zany a ohatrany hoe tsika efa nampianarina ohatrany tsy fantatro hoe misy mitarika ve reny zavatra reny sa hoe misy alainy tahaka ve ao ohatrany hoe manao fanjakamy baro zany tsika ohatrany hoe zara raha misy zavatra kely dia araroty fa kitapo latsaka alao manitatra ny tataka to zay manjaitra ny rovotra dia raha mba manan-javatra tsara kely dia ny animba no mahamaika sy ny amotika tsy mba misy zavatra tsara avela ijoro mihitsy fa tonga dia ny opotehana tsika tsy mijery hoe iza ny nanao inona na iza ny nanao inona fa hoe le toe-tsaina tia manimba fotsiny toe-tsaina voalavo mpandrava efa lasa mitady ho raiky tapisaka ao anatintsika zay toetra zay dia vao misy zavatra kely jereo tsara mba anisany zavatra tsara nananantsika teto any re olona le jiro be da be amin'iny lalany digy tonga hatrany efeno arivo any fa zao mba isao hoe firy amin'iny sisa mirehatra raha mbola misy tsy vita nefa nalany zalahy le panneau kely mamely lazy ohatrany nalany zalahy le bateriany tao fa tsy ho fahy zalahy mpitsanganana koa le poto be azonareo am'izany l izy mba nisy fefy hitako tsara ihany teo atamin'ny mena teo zao to tsisy tsony mba nisy zaridaina hitako tsara ihany tetsy anosy tetsy fa nakaiza azonareo ohatr'izay le izy le famotehana le toe-tsaina kely ohatr'izay zany efa tsy mety tsony amintsika dia manala sala izy ty manahirana ny mitembetsaka moa eto koa fa hita lavitra ozy betsaka ny zavatra tsy dia hoe anina fa tsy maintsy fa tenana tsara ny teny rehetra zay ho tenenina mba tsy haningotra fa nitrondro manko tsy voarain'ny lela-pitana raha nahy nanakatona ny vavany ka zay indrindra no anina fa hiditra kely ao anatin'ny lohevitra sy ny resakantsika rehefa treo a fa ho alefako vetivety hira ty a Madagasikara All Star soanaly hirany zoko berik'izy ty fa nitambarany Madagasikara All Star no iraina dia ankasitrahana azy ireo be dia be ao anatin'ny tonkirany afatra miverineto rehefa aveo iresaka kely an'izay toy aniota fady sy ny fahaiza miaina teo amin'ny tolo malagasy zay tao ary Shonale, oh shonale, maninu loche no tu mange, maninu loche no tu mange, shonale, 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 oh shonale, oh shonale, maninu loche no tu mange, maninu loche no tu mange, shonale. Shonale, shonale. Zawa tumane, eza zawa tumane,
tolany ababeko avidine ne volamenanay avonone ro tany fenanay aorone marare marare mijaly zawatomane e zazawatomane ne tolany ababeko avidine ne volamenanay avonone ro tany fenanay aorone marare marare mijaly zanary tsy andronao omaly andrasako 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 Tumani sonar, tumani sonar, tumani sonale, tumani sonale, marari sonar, marari sonar, marari sonale, marari sonale, mizani sonar, mizani sonar. Mizani sonale, mizani sonale. Bando vai no azar, data silenio. Bando vai no azar, rai amarelo. Siro tanai, siro tanbar, tudo faz façola de você. Iro fulamena, siro vatsu, e falasane da fianavku. Vehivavy tsara naomina tsy ampitohy rebirebeny vola fô tomany sonary tomany sonary tomany sonary tomany sonary marary sonary marary sonary marary sonary marary sonale, mizani sonale, mizani sonale, mizani sonale, mizani sonale. Ia tsy misy ny mirary loza fa apetrakintsika tsara aloha zany a ny resaka rehetrarehetra zany fa tamin'ny fotoana vao nanaovantsika an'ity Havotafo ty dia fiteniko matetika teto mihitsy zany hoe manao fa marina tandrovany fady ajao ny fomba farazany nitandrina natany mitritra na rivotra mitsokana rano manafitra na avy mandory dia tsy misy nizaniza tokony atahotra fa ny tsy manana azy mandro manana azy sambatra zay ny afatra napetraka tamin'ity tany ity ary samy mahatsapa ny asin'ity tany ity daholo tsika menakavy tateorina moa zany betsaka ihany no samy laza arak'izay tiany lazaina sy zay niteny arak'izay tiany tenenina teny a fa ny marina dia marina foana ary ny marina dia tsy iove zay le izy aza manambadi-po aza manana ia aza manatahotra aza manatebiteby na andro na alina na vady na zanaka na arena na fananana izy Andriamanitra miahany zany fa izy ny ray izy ny reny izy no havana fa zay fotsiny taoko mihitsy hoe fotsiny eto amin'ity Madagasikara ty hoa tena marina ke re olona ohatrany hoe zavatra tsotra kely zany nitenenako azy nefa zavatra ngezabe ny ako ny eto amin'ny firenena miteny aminareo hoe raha tsy misy mangalatra fotsiny eto manompoka any amin'ny filoham-pirenena hatrany amin'izay vahoaka farany kely majinika indrindra
sy ny androm-panjakana rehetra sy ny olombelona rehetra eto amin'ity tany ity. Zay fotsiny manompoka any amin'ny faratapony zany hatrany amin'ny farany majinika indrindra. Raha tsy misy mangalatra fotsiny eto, milaminy ity tany ity, tena milaminy ity. Tsotra be le hoe raha tsy misy mangalatra, rehefa tsy anao ajanony, aza ty kibizibizina, aza ty aferafera, aza ty kely. Fa raha zany ny vita, mety ho azy le izy. Zany moa zany tsy ho vita e. Tonga dia teneniko mihitsy hoe tsy ho vita. Satria nahoana mbola tsy misy mahasamy anina amin'ity tany ity. Manompoka any amin'ny filoha izay irotsaka ho fidiana hatrany amin'ny vahoaka farany majinika ireny, mbola tsy misy mahasamy anina amin'ity tany ity. Fa raha misy mahasazy anao na ivelany io vatomasiny io indray mandeha fotsiny aza, tena miteny aminareo aho. Fa zany zavatra tsy azo anaovana akambo sao dia hoe mba azahoako ny vahoaka indray sy ny fon'ny vahoaka dia anaovako lemilemy dity hahafaty andravorony eto ity, fa tonga dia mitsipaka ane. Ary zay no atahoran'ny olona n'le fomba gasy. Zay no mahatonga ny olona mini mandrendrika ivilany amin'ny lalana hafa. Io tsy mitsitsy fa io tonga dia mifira. Io raha vao tsitsihana velomin'ny indray mandeha tonga dia zay tena atsipototra any ambony ambany mihitsy. Io mitovy amin'ireny le atahoranareo reny any le hoe sendra mandeha any anindra tany dia miarakaraka tamin'ny vehivavy tany. Dia natahotra ny tsy ahazo dia nanome toky akamorana hoe ho alaiko vady, ho ampiadaniko, homeko an'izao, hividianako an'ry. Niafatra le akoho lahy mikoty akoho vavy, le metariny tsara amin'ny hividianako lambo ohatran'iny. Dia natahotra ny tsy ahazo dia nanome toky akamorana, dia nino koa le vehivavy dia nanaikerahana. Avy eo ka izy lahy lasa nandeha nitsoaka. Eny an-dalana amin'izay andeha hody, nanjavona tao le fandehany. Misy mivadika zavatra hafa. Dia mitovy amin'izay ny asan'ity tany ity. Raha vao manao vady ianao ka tsy matateraka, tsy mitana ny teny nomeny, zany marava fihavanana. Ka mbola tsy misy olona mahasamy anina fa zay fotsiny le izy, fa tsy azoko zany hoe fa maninona ho azy zany isika vahoaka. Fa maninona isika vahoaka. No ohatrany hoe tsy fantatro zany hoe misy be manaiky araraka avy eny ambony roplanina avy eo zany misy be manaiky alefa eny amin'ny rano mandeha. Fa ohatrany hoe na samy malala zao tsika fa tsy mety iny zany zavatra ataon'le ty, fa manaiky ihany tsika. Samy matsapy zao tsika hoe laika ange zany zavatra ho teneny ty zany fa tsy misy an'izany angeto fa manaiky an'izany ihany tsika. Misy olona ohatra avy any mampanantena zavatra tsika dia miteny amintsika ataovy an'izao, ataoko an'izao, ataoko an'izao, ataoko an'izao, dia manaiky ihany tsika dia arahantsika ihany iny olona iny. Nefa tsika izao ara dia efa malala hatramin'ny voalohany fa tsy hety mihitsy zany zavatra zany. Ary zavatra tsy ho azo antoka ho tanteraka mihitsy, tsy azo eritreretina akory ny fahatanterahany. Fa mahagaga fa manaiky an'izany ihany tsika. Fa raha mba misy olona ray na tsy ampanantena ninina aza, fa vonona fotsiny anina amin'ny hasin'ity tany ity, tsotra. Hoe za Andriamanitra, raha mitady anao ratsy amin'ity tany ity, dia keleza, pote, rita, fongana, hatrany amin'ny taranaka fara-mandinika aza atao misy vanina izay menakavy. Dia velo eo amin'ny vatomasina eo, miaraka amin'izay fombafomba ampiarahana aminy, fa misy mihitsy ny fomba fanaovana tsitsika sy velo rano. Tena misy zany. Raha mba misy olona zany na ray fotsiny azy na tsy ampanantena ninina azy izy hoe ho ataoko ny atso, ho ataoko ny aroa. Fa zay fotsiny, zany no izy. Raha tena isosa zany. Ka zay ny ataoko hoe hatreto zany ny mangalatra mbola tsy vita, tsy voafehan'ny gasy le mangalatra satria tsika koa efa nampianarina angalatra. Tsika nge nampianarina angalatra e. Le toe-tsaina nentin'ny mpanandevy teto amintsika nge tena zany e. Za zao tena mahita tsy dia toe-tsaina gasy zany ka io be felonana sy ory havamanana io. Tena tsy toe-tsaina gasy io. Tsy haiko aloha zany raha hoe samy manana ny fomba nisy apoko fa ohatrany mba mahita mba betsaka ihany ny toerana efa nalehako teto Madagasikara. Tena any amin'ny farany heveriko fa tena hoe ambanivohitra be tsy misy mahalala aza mba efa mba hitako kely ihany. Fa tena nieritreretin'ny olona manko zany hoe le any ambanivohitra le mbola takapa be dia hoe olona tsy nisolaitra ireny dia tsy mivoatra, tsy civilisé. Kanefa any amin'ireny no tena misy ny toe-tsaina sy ny fahendrena. Tena any amin'ireny.
ano mbola mandaitra zany hoe tratrariva ianao de mena rano mafana anaovana vary sosoa mandry ambony kidoro aminona akoho hitotona vatsy raha pitso omena voandalana hoentina mody any tanàna nefa ianao tsy fantatra olona io izy io na izy zao anao manaova tratratratrariva na mbola tsy mandondona tranon'olona kory azy ianao fa vao miodiody fotsiny manodidina ny tanàna efa misy miantso rehefa tsy antso polisy izy de antsony 914 hoe hafahafa retsy azonareo am'zany le fiovan'le saina de za zany tena nahita mba betsaka ihany ny vazaha efa ny fanerasera tamiko sy ny fandray tamiko fa tena hatreto mbola nanaiko hoe tena le frantsay mihitsy ny ratsy loha le frantsay rery ny tena ratsy loha manana ny toetra tonga de ohatrany hoe vao mitady anao zavatra ianao de amboary vao mitady anao zavatra de amboary ajoroy fa mitady andeha azerao fa mitady ijoro zay zany izy de moa zany hoe ohatrany toe-tsaina ny lovaina avy amin'ny mpanjanaka sy ny mpanandeha vo angamba ity lasa ory avamanana sy be felonana ty fa ny tena toe-tsaina gasy tena mifanampy tena mifanohana tena mirahina mbola porofondreo karazana ohabolana be dehibe reo zany ary ny atsika zay tratra nanao ratsy mpamisava amilevina moron-dalana matatesa valikitsaka niza tsy fidianana io tsy havana tsy zanaka tsy vady fa zay tratra de mihinana aloha manefa satria miroborobo mpanao ratsy raha reny ny velona zay le izy de nezany mpanjanaka mipitena zany zay zavatra hoe ary jereo tsara ohatra tsika zao raha mijery hoe ny zanatany anglisy ohatra hoe afrique du sud lasa nge zareo hoe zanatany anglisy zany angiakangana be le fiazakazany zareo am'le fivoarana sy fandrosoana de ny zanatany frantsay nge bajereo daholo ny zanatany frantsay zay mitady andeha eo aloha de misy fikafika be dehibe ary efa manana karazan'olona be dehibe izy ampiasaina amin'ny fomba rehetra amtehana an'izay indray sy hitazomana an'izay na zany ianao lasa namany na ianao tonga de fahavalony de tonga de zay koa ny aminao zay le izy raha mijery zao tsika hoe ao anatina zanatany frantsay a nefa mba hitanao zany hoe olona tena vonona tena hiakatra tao amin'ny maha izy anazy ohatra hoe ny sénégalais zao ohatra misy an'izany hoe Youssou zany tany mpanao mozika fa Youssou zao ohatra rehefa miakatra sehatra zavatra tena olona mikarama be ay tena tsy tambo isainy zany fa raha zany manao fampisehoana indray mandeha de efa mandrak'izay ny famindrapony mba eritrereto ny arena an'izany olona zany sénégalais izy a fa zany rangaha zany raha vao miakatra sehatra indray mandeha miala daholy aloha ny teknisianina vazaha rehetrarehetra de miakatra eo sénégalais mitovy amin'ny daholy anaporofony mihitsy hoe zay mahay zay mahavita zay mahafe ary tsara lavitra noho ny zavatra ataonareo no nataonay sanany ohatra izy mba eto amintsika ve mba misy ohatra zany ka tsy isolelaka amin'ny vazaha ve teny eto mampianatra azy eto mbola teny frantsay teny entina miresaka amin'ny vahoaka azy eto teny frantsay didy amandalana avoaka azy eto teny frantsay zavatra rehetrarehetra zay atao teny frantsay tsy misy olona afaka tena irehare am'le teny razany mihitsy zay inge le olana be eto e ninina ny fahafahana zo ny mpiteny de efa hotafady ihany moa zany ko efa hotafady nge zany zay zavatra rehetrarehetra atao eto ka tsy misy teny frantsay manenina de rary ny raha tsy tafita mihitsy le fampandrosoana tsy tafita mihitsy le fampianarana tsy tafita mihitsy le fanabeazana satria le karazany zavatra rehetrarehetra zazakely ary ny atsika voakely de efa terena iteny frantsay izy le mianatra tsy mampaninina mianatra ohatrany olona rehetra mianatra fa lasa manova an'le maha izy azy farafahaliky amatiny zany tena ataoko mihitsy hoe farafahaliky amatiny satria efa lasa zay moa zany le zava-misy mba hanetrano mba tereo iteny amin'ny tenin-drazana ny zanakitsika eny am'izay ataony rehetra eny mba tereo iteny tereo iteny amin'ny tenin-drazana izy satria any am-pianarana izy efa voasazy raha vao miteny gasy sekoly lehibe anankiray teto Antananarivo teto ny anarako tamin'izany fotoan'izany fa mbola tadidiko misy tena fijaliana zany tamin'izany misy maromaro kely moa zay efatra mandimy voadariko foana
satria zay miteny vazaha zay miteny gasy de voakapoka rehefa tsy zay de voasoratra anarana de zay tratra foana satria zay anisan'le menomenina tam'le izy rehefa tena hoe eo anatria le mpampianatra no de tsy maintsy hoe miteny am'izay zavatra asainy tenenina fa rehefa zay sam'izay am'izay de zay miresaka tsotraoatra zany de kay misy manitsoka de ohatra zany de hitanareo lasa misy lesoka angeza be zany le taranakitsika ho afara kely ao zao tsika zao ny tonga saina mbola afaka manova zavatra be deaibe fa ny tena tiako atongavana aty am'le hasin'le tany aloha tanyrazana amidy io ange re olona efa zavatra tena lozany ny tody miandry amin'io e le tanyrazana amidy resaka koa tsy hoe Madagasikara ray manontolo vatabeny finanareo saminareo fianakaviana kely ao aza de hoe andao amidy ny tanyrazana tsia tonga de zay ny nataony a tsy tafarina tsony a misy olona teren'le tsy fananana tanyrazana efa voazarana dadabe ty hoe any aho amidiko fa tonga de zay ny nataony a tsy fanao zany varotra tanyrazana zany tsy fanao zany afangara hoe mba atao tany tsy mihoatra hoe za manana mipiraita-po amiko de ny anjarako amidiko aminy anay ihany zay tsy mivoaka fa tsy hoe analy anjarako de za ohatra avy any Ambohitrandriamanitra de le anjara taniko Amerika anjaka zany ohatra na amidiko io tamina olona avy any Tsoromandidy tsy mety zany tsy fanao zany ninona tsy fananana sy tsy fisina de zao ny bolan-drazana hoe rananao izy ny tsy nambinina ampisambory izy fahavana ory rano ravoravo tanana izy no aleo ivarina amin'ny tany tsy fanao zany io nareo piraita-po miady lovandrazana miady migidraka mifampitory amin'ny resaka lovandrazana io ane nareo fianakaviana mahavita tsy mifamanky marary sy tsy mifandevina maty noho ny resaka lovandrazana ny adivana io sy tanyrazana ny adivana io ane zava-tozany ny tody miandry anareo amin'io e reto le taranaka kely le hoe tsy andro zay nahalavo ny tendrombohitra maty dadabe maty bebe andao am'izay amidy ny tranondrazana lozany eny ateraky reny ny tranondrazana amin'ny mahatranondrazana velao izy ho eo fa maninona no amidy zay mako zany le mahavo ohatrany hoe zay a efa tsy vezivesy firany ambanivohitra tsony fa anina fa sainge zavatra efa tia Antananarivo ny fiainanay ny asanay eto daholo ny fivelomanay eto fianarany ankizy efa eto raha lehibe reo alefako any an-dafy zay moa zany inona tsony ataonay ambanivohitra tsy am'dio ranga zay ranga momba an'izany a de namidy de lafo de ianao mieritreritra ty kosa mety mba nazahoany ty raha ohatra hoe 240 millions zany ny anjaran'ny ray amintsika telo mena-dà mba afaka anaovako zavatra hafa kosa ny anany fa iny tonga de tsy hitanao azy zany ny lalany voly iny ohatra misimisy marary ho azy zany eo aminareo ao lany tsabonany iny voly iny vita ny tranondrazana lafo ianao tsy nanam-bola fitahina tapaka ianao ibabitody zany ange le izy zany tsy tsapany olona zany zavatra zany raha azavaina sy teneniny eto ohatr'izao de ozy ny olona hoe neny lafo no nompoana zavatra efa tany amin'ny andro taloha de eny raha avako mahereza sy matanjady eto zo ny lalanao ary fa raha didiny raha nanaka ny napetrany amiko rery de ho afafika amin'ny bozako ambaniny ombo miroka fa ny etanjaray mora zaka ny anjaray mora lany fa eo am'izay vao ififivolo hoe Andriamanitra inona moa zany zao no atao ohatra zany koa le hoe mivarim-pananana ohatrany hoe tsy manakatokona na misy olana be ninona tsy fananana ny fananana efa miangona ao an-trano tsy fivarotra tsy fanao zany fa misy olona zany manana fisainana jokonso kely ohatra zay hoe mitona ary ty ny olana ina ny atao doranga aloha amidy aloha ny salon de rehefa misimisy indray aloha any aroinany indray mividy arakaraky ny varotanao anankiray voaka eo zay ny nataon'io tsy misy tsony eo misy kelikely tonga avy any efa bizibizina ny nazahoanany iny efa entana mora avy any iny le entana mora zany fantatritsika tsara fa entana mafana tsy fantatra ho avy avy aiza ny lalana iny tonga ao aminao iny nandraindray ary ianao mety mba nahazo zava-baovao be mihitsy fa io koa tonga de mitady lalana ivoahana ho azy
inona zany ny antony arianao mo ve tsy anangona sy anangana ka nonona vita nanangona sy anangana nahoana indray no amidy hafa ny hoe harikarena hoe miompy ianao mamboly ianao de mivarotra mivokatra sao de manko izy teny hoe aza mila vaniny lesy fa zay kosa ve mamboly de ovy be firigolo zany hoanina ato maraitsery fa hafa mihitsy zany hoe ianao mamboly atsembohanao zany namidy fa vokatry ny taninao ianao ny ompy atsembohanao zany namidy fa vokatry ny fisokonao sy mivalanao fa hoe ny tokony ataonao le vidim-bokatra na le vidin'le fiompiana na le karamanao isam-bolana no ny vidianana fanaka tao an-trano harinao iny hary tananao indray iny iny efa tsy fivarotra tsony tsy fivarotra tsony reharehan'ny taranaka ange zany hoe mbola manana ainy anay reto fanaka mbola tamin'ny andro dadanay sy mamanay voaloha renan'izy mivady zany ny tena mbola hoe harena tsara tahiry mbola hitako betsakinareo am'izao no manana an'ireny hoe ty orga be efa tamin'ny andro ny dadabe ty fa mbola ato mbola karakarain'ny taranaka na tsisy mitendry tsony aravelao eo fa zamidy mbola misy fitahina misy onja tsara aloha hotsoroko am'le fiteny mazatra anareo hoe misy vibration matanjaka be reny fanak reny tsara hafa mihitsy ny manana an'ireny mety ozy nareo hoe any rehefa ohatra lizy ka hoe tsy ampiasaina tsony de atokany efitrano fa aza atoby fotsiny any am'le fasina fanaka simba mpitorana fotsiny izy fa mba hanokany efitrano izy diovy tsara ihany karakarao tsara ihany de avelao izy hipetraka tsara eo fa io varim-pananana koa tsy mety io tsy mampanambiny io tena marina fa misy olona zany hoe lasa zatra an'izay ny fiainany lasa biziny de ohatr'izay foana tsy velokomana tsony zany fa ohatrany hoe nohanina androany sisa no hita satria bizina de amidy aloha ny frigo amidy aloha ny telefona amidy aloha ny anina de rehefa aveo tsy lafo le izy avy any de tsy mihinan-kanina ianao zany lasa ohatr'izay ngely izy arakaraka ny voany eo vao maiko tsy hidirany eo tsony ka efa navoakanao izy verina any am'le tena resako anankiray averiko vakina kely ty zavatra ty hoe inona le hoe fahatezerany zava-masina fa zao zavatra manjo atsika eto a Madagasikara am'izao tsika amin'ny teny zao 1 Novembre androany mbola samy mikaikaiky amin'ny hafanana sy ny anevikeviky ny tanytsika samy mahitsika fa tena maina fiteny hatramin'izay hoa zany hoe na ikiopa aza ny hoe rany sotro tsy anaiky anao fa zao ty tena tsisy erany sotro tsony na le ikiopa izy maina azo andehanana tena azo andehanana aina tanteraka ho tafady zany tsy nitranga tsony ny lorano tsy nirotsaka tsony ny orana avy amin'iza nefa zany iza nometsika tsiny am'izany tsika ihany fanotana le karazana fady tany kely be dehibe fadimbohitra fadipoko efa le napetrakytsika ely izy ary io tena mbola mampalahelo ana foana io eto Antananarivo fady osy fa maninona angamy mahazo alalana miakatra eto reny osy be da be amin'ny camion reny fa maninona reo osy be de be andrasana tsy amin'ny terrain be tongolo reo osy be de be amin'iny ilany avaratra iny afarotra sabotsina mehana ilana tsofinondry reo osy be de be etsy ameritsetosika etsy itosy fa maninona ny tokony mahazo alalana miakatra eto reny iza tokony andraikitra an'izany fa fady tany zany Antananarivo tsy akaratsoavaly vohitra masina tsy akaratsoavaly zao misy firifiry izy ny tonga eny vohitra masina tsy akaram-bazaha fa maninona vohitra masina navadika sita touristique fa zany tena milalao eny zao aza ohatra misy resaka hoe ohatrany hoe fa vazaha koa mitady ifefe zavatra zany tsy dirako lalina be aloha fa sao de lasa resaka politika de manahirana ohatra zany le zavatra tsy mety eto tady dio tsara ny toerana anankiray zay raha vao manomboka havadika hoe sita touristique satria matim-bolaka de le vola kely hiditra any am'le vazaha jereo tsara ohatra hoe ny Ambomanga fidiran'ny zanatany 500 sa efa niakatra tsy haiko fa efa ela koa zay tsy teny ny fidiran'ny vahiny 5,000 sa 7,000 azonareo matiny zany volavola kely zany de lasa le vohitra masina notain'ny olona sy akaran'ny olona fa raha marina tsy tokony misy vazaha mahazo miakatra eny
misy karazana association zay a tena mifamaly ela be zay teo ambotra biby teo milaza zareo fa hoe hamerina ny asin'le fomba sy le fanao eo am'le toerana de zareo tsy hoe ambotra biby ihany nanaova fa ohatrany efa nitetitety toerana zareo fa tam'izay zahay ny fanena tao ambotra biby de raikitra ny fifambaliana satria ho za hoe nareo rehetrarehetra de mitehaka daholo hoe anampy le vazaha me vola le vazaha sy fa aza donoinareo fa fady vazaha ngeto toran'ity tsy ekaram-bazaha e ka inony zany ravatra tianareo atao eto zany misy olona faly misy manangana tsangam-bato any am'le toerana masina reny le vazaha zao mandatsaka an'le vato fototra vola Andriamanitro ny vazaha zany no amaka eo am'le tany eke ny lalam-panafana zany e de zao tsika zagaga lasa ny vazaha daholo ny tany rehetra lalam-panafana avy am'le vehivavy gasy lasa ny vazaha koa zao moa laza me miroborobo koa le aza fivarota-tena amin'ny fomba rehetra tsy le mijoro fotsiny ohatra ny hitantsika mahazatra zao koa fa latsaky ny orana efa mivoaka dolo indray voangory tsy le mijoro fotsiny ohatra reny fa tena indrindrindrindra ato anatin'ity resaka serasera ty tena feno amin'ny fomba rehetra ny fomba fivarota-tena zay fomba rehetra azahoana vola tsy misy miraharahatsony an'le hasina maha olombelona tsy misy miraharahatsony hoe mivohitra masina mahamasina azy vehivavy nge tendrombohitra e tendrombohitr'olona ke vehivavy e te le vehivavy tendrombohitr'olona raha samy mahalala ny hasiny tsy hoe zay olona rehetra te hianika ny tendrombohitra de mahazo mianika zao izy moa zany lasa ohatrany hoe gaboraraka mitovy amin'ny lemaka zany zao ny tendrombohitra de na tsy ampy vovokaina aza zany ianao zany fa mitrisatrisana mandeha mandringa de afaka mandeha amin'ny lemaka ihany potika be zany le izy de ohatra zay zany ty hotafady mitranga eto ty arakaraka ny alasana ny vazaha ny vehivavitsika no alasana ny vazaha koa ny tanytsika de avady-badio ihany atao visita touristika daholo ty rehetrarehetra ty alefaso daholo ihany akaram-bazaha sy idiram-bazaha de alao eto tsika fa io rehefa tsy zany rehetrarehetra zany ny voafongotrareo sy voafehanareo tsy misy eto e ataoko mihitsy aloha ianareo zay tompona andraikitra tokony hanao an'izany satria zay nanao enjehana zay nanao ny rahonana de aloha tsy hitenitsony zany fakiko vetivety fotsiny ty hoe fahatezerany zava-masina ty a am'le resaka hazon'ny tany a alalatsika tsara n'le resaka ray manontolo efa ndraisako teto ihany izy ty fa tsara ngamba ny amerenako azy kely indray mandeha zao no matezitra ny rakely malaza rehefa iresaka hoe kely malaza sampy ndray mako zao no anatin'ny lohatsika fa aza raisina ho sampy izy fa zava-masina miahany ty tany ty fanahy napetraka Andriamanitra zay nahary miahany ty tany ty fa tsika moa hoany efa rehefa miresaka eto amin'ity Havotafo ty zany nareo de miverena kely aloha zany manana fomba fijery talohany dira missionnaire kristianina fa raha sonohany nanjanaka atsika tsisy kristianina zany teto raha karana nanjanaka atsika tsisy kristianina zany teto fa missionnaire anglisy no nitondra an'io teto aloha de io no lasa nanjanaka atsika taty aoriny de lasa be da be ny kristianina fa aza mieritreritrnareo hoe raha sonono nanjanaka atsika de kristianina ihany ny gasy zavatra hafa mihitsy zany de resahako ary lizy zao no matezitra azy raha tahino izy tia matin'ny avandra ny vary na be maty mipetafika na ratsy faniry ny vary any an-tsaha na ny aretina rehetra raha misy valala be raha mifahoriana rehetra de atao hoe fahatezerany avokoa zany rehetra zany ka indrindra raha sendra miantona ny andro tsy latsaka zany ny orana de tezitra izy say ko am'izany fahatezerany zany de aminona omby toy izao izy raha ratsy miantona ny andro de aminona omby be rano mba hilatsaky ny orana mangataka omby be rano mba handatsahany orana raha sendra ratsy ny vary de manao jakambary mamono omby mena tsy vaky volo atao mahaenina azy rehetra zay manatrika eo de ny rany samy anao amin'ny tanimbary ary ny tsy manatrika eo kosa ny any ambanivohitra rehetra de sisany enana de ohatry ny lohatondro azy de ataony ao an-tanimbary iny eniny zany le fomba raha matiny ny avandra ny vary ozy a nahita ary tsika iny firy andro kay voalevina le avandra be ny raraka satria nandritry ny 7 minitra tsy akato mirotsaka ihany le avandra be hitanareo tsy orana tsony amin'ny tokony mahorana azy izy zany fa sady migafy mitoraka
hoe za mba tatazo ndraiky io are satria nareo manao de zany ko ary mba anay maty ny avandra ny vary be maty ozy mipetafika mahita tsara tsika am'izao a fifandonany eo ampitandro filaminana sy ny dalo a firifiriny lavo firifiriny maty tonga ozy ny aretina rehetra io ara fa misy indray manangasanga tonga ny fahoriana rehetra folakadato ny dolonge zao ny taranake firifiry hoa zay maty zay tsy manisy amaty tsika tao ao fotsiny ndray zao firy zay mandeha daholo foana ny tanora ary tanora tsy misy de olona voky andro sy trahatrantitra sy voky taona tsony zao maty fa tanora eritrerony kely daholo kotafady zany zany zavatra zany na le ohatry ny ahoany nareo tsy maninona ovay ny fahita lavitra fa zany de tsy maintsy teneniko eto foana fa ho tafady zany na iza leo na iza tsy leo de resahako foana zany zava-dozange ny zavatra miandry anreto taranaka atorinato reto re olona jereo tsara andeha ataoko hoe tsy teto aminay ihany ho atsika le teraka teo amin'ny taona 770 ataoko hoe 70 zany e génération 90 no makany alohany makany amin'ny génération 80 makany alohany jereo daholo hatramin'ny andron'ireo ray aman-drentsika reo ny vatan-dehilahy de mba olona vavetivety no fosana maherihery-setra betrobetroka na ny lalao tam'izany aza de zavatra maherihery-setra kely ny lalaovina mbola nanjaka ny moraingy nanjaka ny diamanga nanjaka ny zavatra rehetra nampiasana herintsandry zany hoe ny lehilahy zany de hita taratra fa hoe voronofo mahavelona ny vady aman-janany ary maharo ny vady aman-janany vadika kely fotsiny ary ny fotoana za mo tsy de tiako be loatra le miteny hoe le génération 2000 fa efa zay foana moa zany nefa hitenenanareo azy mety misy lesoko ara-pitezana avy amin'ny ray aman-dreny zany satria le ray aman-dreny koa diso mampianta zanaka loatra satria nahoana koa izy lasa mampianta zanaka loatra raha onan'le zanany izy ko tena mahagaga nefa tena le akizy am'izao any tena samamaly tena mahita an'izany tonga de mahasa izy ndray miavonavina amin'ny ray aman-dreny ohatrany hoe mahavita tena maka izy reny mahasa midrikina mahasa tonga de misy an'izany aza mbola hitako teo amin'ny fiarahamonina kely nisy ateo alolo teo izy ndray no miteny ratsy ny ray aman-dreniny tsika mahita andreny hoe izy ndray manambana antsy ny ray aman-dreniny enjanake zany de lasa manaraka amboky fotsiny ohatrany rafotsy be taritany ny omby masika le ray aman-dreny mizaka ny tseranena ohatra amin'ny parasy vao hitsaky ny omby reto le génération kely taty afara reto ke mba jereo hoe raha hitanao an'izany hoe voronofo matanjaka goavana fizokolona kely tsy hitanao hoe ahoana lasa mivadika zany le hoe le lehilahy le lehilahy mba heverina hoe maharo ny vady aman-janany sy mahavelona ny vady aman-janany ny famadika am'izay ny zava-misy hitantsika am'izao fotoana lasa le lehilahy indray zao mivelomina de izy indray no arovana ohatrany hoe mampime mampalahelo zany izy hoe zany ve sisa zany le zava-misy le olona tokony ho avy feo tena iantso le maranitra ho adidy le lava manaka trano izy indray zao ny avotana amin'ny lafiny rehetrarehetra mba eritrereto ake reny hoe reny olona kely reny ve ny andeha anao miaramila ohatra na hoe raikitry ny ady ka hoe tsy mila miaramila ntsony ihany fa hoe tena ny olotsotra mihitsy ty tanindrazana andao hiady fa raikitry ny ady ho an'ny tanindrazana de hiady ve reny de ho sanatria ohatra ny abokabokena hoe natony tsy nitsetsatsetsana nandrahona tsy niteramenaka mandisy fanatenana tsy manambany an'le taranaka raha miteny zany fa tena ohatra ny rivotra mihitsy le izy misy rivotra mitsoka lasa zay daholo ny zava-misy eto Madagasikara tsy hitanao ho atenaina miaraka an'le kopombolo tarondro kely de miaraka an'le vatana kely tsisy raha injehy akory zany raha bataina indray mandeha de akarapoka tsy sanatria hoe fanambaniny zany fa ohatrany hoe mampalahelo mahita ali zany hoe rivotra avy aizandray ty na raha andro zalahy ty fa karazana rivotra mitsoka mihitsy le izy de divotra tao anatin'izay karaza ohatra hoe mozika e andaoke anaty mozika no ijerevantsika anazy jereo tsara mozika taloha sy zavatra rehetrarehetra ny ainan'ireo taloha atsika ireo
de jereo ny mozika teo am'izay andro ny lalovantsika de jereo am'izay le zatra iaina andralahy ato arinato misy antenaina ve hoe afaka mampita ho an'ny taranany sy ny vady aman-janany zany olona zany reto nanaraka kely ale fotom-pisainana sinoa kely pelipelikolona kely tsy hita hoe ahoana miaraka am'le kavina am'zany ngeza de ngeza efa ila hitovy amin'ny habe amin'ny maso ny le kavina anaovany de zany olo zany a avelom-bady aman-janaka hony de ahary tanindrazana de ahary vady aman-janaka zao tsika efa mahita tsara fa le lehilahy ndray ho azy zao mivelomina de izy ndray ny arovana tena misy nge zany le olona fa tsy hoe zany te hiresaka misy zany vovina moa nahita ninky vazovazona nataonareo iny hoe le dada niteraka 2003 le mama niteraka 2002 le zazakely teraka 2021 ka hoana ozy moa faharilaka ny aharitra 3 andro ohatrany hoe nataoko vazivazy izy fa misy zavatra tiany ampitaina ihany eo ambadika alizy de takatakatritsika ihany le resaka marina hoe misy olo dehibe mbola mihina faharilaka am'zao sy ny aniny raha ny resaka fahatsarany izy betsaka mbola mihinana azy fa le tiany atongavana zany de hoe mbola zazazaza sainy e azonareo raha vao misy olana kely jamony tena vao misy olana kely de mivatana ny tatatatahana ohatry reniny fa andriamanitra fininy zany e ady kely tsy misy dikany ny ao an-trano de mivatana ny tatahany amin'ny antsy tatahany amin'ny lamina ka ianao ihany ny zakany ioko ianao nge raha maty lasa indray izy manambady vehivavy afy e fa ohatra zay moa zany le zava-misy a tsy hitako zany hoe aiza ho aiza ny lasa natafiditra an'izay fa rivotra izy io rivotra ny tsoka vo tsy ela vo taona vitsy monja avy amin'inona nefa mbola misy idiran'le hotafady zany hoe le didipotra le tsy natao ara-pombandrazana fa ny arivan'iny ihany de ny kiloty tsy nisy rano tete tamin'ny tany tsy mba nahalalanyzany marary tsy nahalalanyzany hoe misedra hoe nitondrana rano mahery mitserena tamin'ny torabato noentina ny sedra tatsy amin'ny anina noentina ny sedra tatsy amin'ny anina alaina divaraina sedra daholo angereny e tsy mba ny lolohavana akondro tsy mba ny lolohavana famaky tsy mba ny lanjana angady tsy mba ny lanjana mahazaka de sady tsy mahazaka ny adidy ny kamy miasa tsy mahay mamaky vaky ny fiainana vo midona kely ny sedra de zay mamoy fo zany ange le izy e tsy mandamy vola be nge le manao an'izany zavatra ny ara-pombandrazana ho ahy resaka inona fiteninareo azy resaka symbolika resaka symbolika fotsiny ny tokony natao de nety io satria ny fombafomba ny rituel de hoe ny fombafomba mpivavahana anaovana azy ino ny zava-dehibe masimbava miteny masy tana mandray olona tonga lavatra velo ndray mandreny manao fomba tapitra ngazany mandamy vola fa nareo matiny ty hoe didipotra fao be milatsaka avy any zay teny zay tonga de tsy andra misy olona efa miandrika indrotoana andreny fotsiny koa ne rovina misy didipotra fao be de atao any satria malaina hiala vola ka na ianao aza tsy ny sahirana ho an'ny zanaka ao akorika fa misy antony mahatonga an'iny hoe fa maninona le raha no avela hitete am'le tany mba mahatsapa an'izany hoe mahararika io izy lehilahy hiatrika ane io e zao mipelaka miroborobo be mameno ny taneta mihitsy zay alehantsika rehetra misy aby zaho a de mivavaka sy mirary amin'Andriamanitra mihitsy mba tsy ho tonga eto Madagasikara anie zany lalàny zany ka ho volavolaina tsy atsimba zaza fa raha zao fizotra ny zava-misy eto amin'ny fiainam-pirenena zao manamafy mihitsy a fa manomboka mahazo laka mako ro zalahy am'izao za zany zay ataony any ataony vata no mipotehany tsy rarahako anazy iny fa tokony izy miaina am'izay maizy azy any de mipetraka any am'izay misy azy any fa tsy mitona olona anaraka ny zavatra ataony aparitany ety seroa ny zavatra rehetra zay ataony de everin'ny olona fa ho tsara de taominy olona anaraka azy zay kosa tena toeriko marindrano ary raha mbola zaho any za zany na efa nindro nantseraky ny arabe raha tsisy mifampatahotra anyzany mihitsy raha zany ny tonga eto fa manomboka mahazo sehatra izy io ka zany le hotafady mitranga eto de zao tsika mahita fa miantony ny orana karazany zavatra be dehibe ohatra reny no mitambatra de malahelo amintsika zay nahary satria tsy zay ny nanaovany zay nahary amintsika lasy ny vavy natao hiaraka sy fanambady ary ifampiteraka zao ny lasany lahy miaraka de manangan-jaza tanareo am'zany lizy
olombelona samy olombelona no natao hiaraka. Misy olombelona zao manambady sary bakoly, manambady telefôna, misy aniny iza le hoe natao mariazy tamin'ny gitarany. Zany ve nama de mba zavatra azo eritreretina, de alao noho n'iny ny vadiny. De misy manambady karazana kilalao hafa be de be maro azo isafidianana mihitsy. Hotafady daholo an'izany. Nisy fotoana teto nitondra karazana lalam-panahafana tsy de mety ho takatry ny sain'ny rehetra. Nefa mino afa betsaka ihany no nahatakatra azy hoe ny nahatonga ny tolo nanao trano ane de ny fandinihan'ny tolo ny vehivavy. Hoe tia ny vatantenanao vehivavy, za tao akibonao ny nonona taminao be voka tao anaty trano a zany. Teny vatantenany vehivavy zany nefa noharin'ny tolo tamin'ny hoe trano satria azo nonena natao. De teraka zany le zaza de mitovy amin'ny olona anankiray mivoaka ny trano de mivoaka avy eny ambaravarana. Fa niova ho aly izy taty aoriana, misy zaza vao teraka de teny ambaravarakely no mivoaka. Zany hoe tsy tany amin'le varavarambe tokony no mivoahany rehefa teraka, fa taty amin'ny varavarakely, le olona ny didy zay. De lalam-panafana avy amin'io vehivavy io, zay no natonga an'le tolo nanao trano. Hoe misy vovonana, misy tapenaka, misy rindrina, varavarambe, varavarakely de mitovy tanteraka amin'io vehivavy io zany. De iny le hoe nataoko vazivazy le izy tamin'izay fotoan'izay, nefa zavatra tena marina moa zany izy satria izy ke misy mampiatra hoa mahita le adalamba zany le olona de manaonao foana e. Hoe amin'ny tolo malagasy, satria lalam-panafana avy amin'ny vehivavy le izy, ny ilany atsinanany trano tsy fandavaka. Tsy fandavaka ny ilany atsinanany trano. Fa makarary ny mandavaka ny ilany atsinanana amin'ny trano. De jereo ny atsika aty amin'ny ilany andrefana misy amin'ny varavarambe, misy amin'ny varavarakely. Fa ny any atsinanana tsy misy ninnininy. Zao lasa misy olona ndray mandavaka ny ilany atsinanany trano. De alaivo le lalam-panafana teo. Misy ny sasany any amin'ny tapenaka izy miditra, fa tsy eny amin'ny varavarambe. Alaivo daholo ny lalam-panafana zany fa zavatra tokony ho azonareo zany. Azonareo zany efa le karazana hotafady be de be mitranga eto amintsika. De zao mbola hotaitsika indray ny asan'le tany. Tsika zany efa manota ny tenatsika, manota indray zao ny hasan'ny tany. Rehefa manota ny hasan'ny tany, tsy misy manaraka tsony indray le fombafomba rehetrarehetra tokony atao amin'le tany. Fandaharana zay raha nanomboka tamin'ny taona 1994 any teto amin'ny Kolo TV. Efa tsy latsaka ngamba zany zay ny ataoko hoe in-roapolo ny resahana an'izany. In-roapolo satria isa taona manaraka vanim-potoana zany izy, de misy taona atsipitsipoka eny am-panidinana eny ihany. Hoe dony ny oranô, de fa milaza reto avy mifady. Ho avy zao mifahavaratra, de efa ato anatiny moa fa miantona moa io ny orany. Satria tezitra ny zava-masina. Mbola ho betsaka ny zavatra hitranga eto raha mbola zao ty hotafady mitranga eto amintsika ty. Mbola ho betsaka. De fa samy mba mahalala zany zao hoe tsy azo atao hoe mampiady kanety, tsy azo atao no mipaibato, tsy azo atao no manao an'ry, efa niresahana foany reny, mampiady tandrimo sy ny sisa. Fa misy manao ihany. Io karazana pétanque kely, boule kely ataonareo anenela kely atrano io ane re olona ka misy akony. Fa nareo moa mieritreritra an'izany, nareo tsy mieritreritra satria nareo tsy mamboly, nareo zany tia tena loatra. De lasa le mpamboly no mijaly ao anatin'le izy. Fa ny tanany hasin'ny tany zany a. Tonga ny fahavaratra, latsaky ny orana, de fa samy mahalala an'ireny hoe tsy azo atao manakaiky omby rehefa avy orana, tsy azo atao mianika tendrombohitra fa alao ihany manara-tsaha, tsy azo atao mialoka eny ambody hazo, tsy azo atao mialoka any anaty trano foana, tsy azo atao mialoka eo tokonam-baravarana ny eo ambany lavarangana. Fô amvaratra eny nareo. De efa mba tandremana zany, de zany tsy finonom-pona. Raha misy milaza indray hoe finonom-pona, de mandehana soa tsara mialoka any anaty trano foana ary. De azagaga rehefa alain'ny varatra ao. Tsy fanao reny. Misy dikany daholo zao zavatra rehetrarehetra zao fotoana efa tsy azo hinanana voanjobory intsony fa mahabotry terabary. Fa afaka andray ny vary, de zay ianao vao mba mihinana voanjobory.
ohatr'izany ange manaraka zay le fa aiza miaina teo am'le taolo malagasy manaraka fotsiny an'le nataon'Andriamanitra ohatr'izao fa tsy vita nietraketraka ange le fiainana antsika ke tsy mahavita teny zao nge midona de mangataka amin'Andriamanitra any hoe mba hampio zay e fa misy rindra silamy nefa nametrahan'Andriamanitra n'ity zao tontolo zao ty hoe eto avy ny orana eto mangatsiky ny andro eto mamay be eto mipotra ny loharano eto maizina efa misy fomba nohatr'izay io tsika zany anisan'le tany mananjara manatsambatra eo anatrehan'Andriamanitra satria nahoana isika zao de manana an'le fifandimbiasan'ny aizina sy ny mazava misy firenena nge zao ohatra tsy mahita an'izany e ohatra ny faritry Suède faritry Norvège ireo Finlande any amin'iny pays scandinave ozy tsika ry zareo misy an'le hoe embolana tsy misy maizina mihitsy fa mazava io masoandro io de eo mazava foana embolana de avy eo ndray izy embolana tsisy hazavana fa maizina foana ndray de efa hafa ndray ny anazy ny fomba fitondran'ny fiainana fa tsika zao aloha ny nanaovan'Andriamanitra atsika zay le teneniko hoe raha ato anatin'le univers ianao tsisy dikany ianao fa ohatrany hoe parasy kely anankiray eo anatrehana vatan'omby be anankiray hoe ty ny univers de mbola misy ny galaxie anao de zay vao misy ny galaxie anao manokana ny voie lactée de ao anatin'ny voie lactée misy système solaire anankiray misy planète ndray mihodina maromaro ao de ao anatin'le planète mbola misy ny planète terre de ao anatin'le planète terre mbola misy hoe Madagasikara fotsiny de ao am'le Madagasikara zay vao misy hoe Antananarivo fotsiny ohatra raha eto Antananarivo ianao zay vao miena kely ndray le izy zany ohatra hoe etsy Andotapenaka de rehefa etsy Andotapenaka zay vao miena hoe Fokotany Anina Atsy de ty le tranonao zay vao amin'ny efitranonao ianao zany tena kely tsisy dikany de izy ianao no iseho anotan'le tany zao tsika midona de mangataka amin'Andriamanitra ihany fanotapady zany etsy an-daniny zay tsara ihany ny resahako kely aminareo azy fa zany fombafomba tokony atao amin'ny fotoana ohatra zao zany de tokony iarahan'ny rehetra manaiky de miaraka mibaboka amin'Andriamanitra manao ny fomba fa betsaka koa manko zany ny olona milaza fa mahay zavatra eto de lasa mitarika olona makany amin'ny zavatra tsy izy misy zavatra zany afangarongaron'ny olona de tehiteny aminao ny olona fa izy no izy de mamoriporona fomba fiteny eo izy voambolana mbola tsy fandrehan'ny sofinao de anao zany metrehatra hoe tena dadany ko tsy zany olona zany fa io any toko fitaka ny ataony hitany ataony ihany ny jerevana misy olona zao ohatra hoe merina izy de milaza izy fa manao fomba eo ny zavatra rehetra anaovany fomba nefa tsy misy fomba merina fitafiny de fa tsy merina fitafiny ohatra sakalava ny satrony tavaratra ny sikiny tatsinanana nefa le fomba ataony fomba merina inony zany de mamoriporona zavatra mbola tsy fandrehan'ny sofinao eo izy de iny ianao de matiny angolangolanao de metretra zany hoe tena efa anina be zany fa misy ihany karazana mampime jereo tsara fa tsy tehite mibetsaka be ny karazana mampime eto anjarantsika fotsiny mandinika tsara n'lisy zany ny hotafady isan-karazany mitranga eto re olona ka anjaranareo re mandinika inona ny tokony atao fiainanao manokana ao an-trano aloha be de be ny zavatra natorotoroko teo maiza manatsoaka lalam-panafana fa maninona ao an-tranonareo misy vola tsy mety miangona mihitsy nefa nareo olona manam-bola be misy hotafady mitranga ao areno zany arenina amin'inona le izy fa tary lovinina le zavatra tsy mety zay le nanao ny anarena anazy de azo atao tsony loha le tsy mety akoatran'izay fombafomba hafa hoe ty zavatra ty androna ty zavatra ty tehirizina ty zavatra ty hoentina ty zavatra ty hoanina misy an'izay io mitovy tsy misy valaka amin'ny fomba kristianina ihany fa aza de simba saina e mitovy tsy misy valaka amin'ny fomba kristianina izy hoe tia ny ranovoasina tia ny meday tia ny chapelet tia ny baiboly tia ny firana tia ny akanjo tia ny any ohatr'izay ihany io samy manana ny fombafomba mpivavahana zay ataony ohatra fotsiny hoe amin'ny katolika misy le hoe mizara kominio vatany kristy de asinina iny misy fombafomba efa fanasina anazy de vatany kristy iny anazy zay fa jereo fa aty amin'ny protestant nge misy biscuit bokotra aza ny zarainy efa hitako zany misy biscuit bokotra aza ny zaraina misy mofo misy iny arakaraka ka samy manana n'le fombafomba hoentiny manao azy
fa tsy hoe nenianina mety na nenianina ny tsy mety na hoe nenianina lazaina devoly nenianina mety atao andro mbony manentiny ny sasany ny andahany dobodoboana anananaka ny ambaviny kenakenaina ho avajaza ka tsy mahazo manao fitsara amin'ny tany loatra zay fa mila mahifanaja fotsiny fa ny otafady zay mitranga eto kosa mila ny tompona andraikitra feno anetana ny vahoaka hiara entana indray mandeha atsona zay olona mahay fomba ataony fomba fa tsy mivaty raha tsy zany na mivazy ty amin'ny apahany zay le zava-misy say ka zany rehetrarehetra zany ataoko trafokena ome mahery etsoko anareo tompona andraikitra mahefa isan-karazany tompoka izy atsokajiny anetanako atsika vahoaka rehetra tompona andraikitra mifikambanana isan-karazany tsika rehetra ray aman-dreny aradrazany eto amin'ny firenena tsy avahana ny tangalamena ny olobe ny sojabe sy ny isan-karazany zay toteny rehetra amin'ny fiarahamoniny ny ampanjaka sy ny taranaka andrina rehetra zany rehetrarehetra zany dia aoka tsy hojerentsika fotsiny re tompoko amin'ny tany zay avo miresaka aminareo vahoaka majinika rehetra hoe samimba tompona andraikitra tsika menakavy fa atsika ty tany ty raha tsy anao tsika iza no anao azy olo vaindambo amin'ny ambony tany ho amidy amin'ny vazaha ohatra zao efa zavatra atao zao omena ho vetavetainy ny vazaha foana karana foana ny ampanjakainy eto sy ny sonosiny ny frantsay de eritrereto ary farazay ny zava-misy folo taona sisa raha farany ela tsy anana tsony tany ilevenantsika fa sahan'ireo hatramin'ny mitrongon'ny razana any pasana nge zany nge efa misy nge zany ary efa nitranga teto nge zany hoe razana efa any pasana any fa trongisina iala de afindra hony odry fa inona ary ty razisa zany nge efa fanitapady fa sody makonareo mieritreritra hoe fina moa ny ifandraisan'ny orana tsy latsaka amin'ny razana ny trongisina fa misy idirany daholo ny zavatra rehetra rehefa mety ho tafady zaranareo mandinika anjaranareo mieritreritra tsy manana zavatra betsaka ho tenenina tsony aho fa zay angamba aloha netiko amaranina fandarana ho an'ny anio a de ozy ah amintsika menakavy hoe samy ozy ah tompona andraikitra ze zavatra rehetrarehetra mitranga eto manompoka eto na eno nareo zay fa tsy hoe tsy na eno loza ho an'izay ilazana fa mody tsy mahalala tsy misy jamba mihoatra mody tsy mahita tsy misy marenina mihoatra mody zay tsy mandre fa ny loza ohatry ny alika rehefa toatoaina tamy raha tsy ho raisinareo zany tongava aminareo arak'izay rinareo ary zay fa de makasitraka ny tolotra makasitraka ny laza makasitraka nareo mpiaino sy mpanaraka rehetra ny anivon'ny tokantrano any raha salama somatsara ny tenaika tafakatra ty-taninarivo amin'ny ananio takan'izao eto indray sika menakavy manao valala manjoy tantsoroka amin'ny fampitana ny sotoavina ny entin-drazana rehetra miresaka tsika efa manompoka maromaro ny loha hevitra amin'ny lahadahatra kely ao a de ho avy amin'izay tsika zany fa ny androany a tena tsy nanao lohevitra fa tiako resahana kely mihitsy le resaka hotafady fa tena tafahoatra loatra mihitsy ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao de samy atsipy zany rehetrarehetra zany tompoko hoela velona hoela finaritra sika menakavy soava tsara ten'andriamanitra indrindra ry zatofy mpadimby ny anarandray rehetra misaotra tompoko Palimbi narandaya yanareo zao no andirati sare sangano fazana kigasikara